misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana izay asa rehetra sy ny vina ho fampandrosoana ny firenena ity. Raha nanokatra ny tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 2024 tany Tolagnaro ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 15 volana Janoary dia manatanteraka kosa ny anjara andraikitra sadidy amin'izany ny ministeran'ny Arenakibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika miaraka amin'ireo rantsamangaika sy ny mpiara-miombon'antoka rehetra anatanteraka izany. Araka ny vina dia Madagasikara rakitrala ary Madagasikara nosy maitso no tanjona ary teny filamatra amin'izao taom-pambolekazo zao dia ny hoe izay mamboly hazo tia tanindrazana, izay mandoro ala mandoro tanindrazana. Ka hoentina anehoana an'izany fitiavan-tanindrazana izany dia miaraka ety amin'ny faritra Ampangabe ety ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministera sy ny fianakaviana izany anatanteraka ny adidy. Raha misy ny sary izay heverina matetika hoe ny fitrandrahana ny Arenakibon'ny tany dia manimba ny tontolo iainana, dia amin'ity andro an'ity kosa dia asehoanay hoe mandray anjara tanteraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay mba ho an'ny taranaka aoriana ary manentana ny malagasy rehetra mba anatanteraka izany adidy amin'ny fambolekazo izany amin'ny fotoana 2024 ity mba hanatratrarana ny vina. Zanakazo 7 fototra moa no ho atsatoka androany ary ao anatin'ny fiaraha-metany rehetra.